Matio toko faha-efatra. Jesosy nalainy devoly fanahy. Matio toko faha-efatra, andininy voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Ary Jesosy dia nentiny fanahy nankany anefitra mba halainy devoly fanahy. Ary nifady hanina 40 andro sy 40 alina izy, koa no ny afaka izany dia nona. Dia nanatona azy ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namalaka nanao hoe, voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Deuteronomia 8:1. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo tampon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidiny anjeliny aminao, ary eny an-tanany no hitondrany ireo anao, fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Salamo 1:90, 1:12 sy 12. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy Jehovah'Andriamanitrao. Deuteronomia 9:1-12. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny, dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohoko eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitrao ny ankohofanao, ary izy irery ihany no ho tompoinao. Deuteronomia 9:17. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Nankany Galily Jesosy Kristy. Matio 4:12. Ary noho nireny Jesosy fa efa voasambotra jaona, dia lasa nankany Galilia izy. Nankany Kapernaomy Jesosy Kristy. Matio 4:17-19. Ary noho niala tany Nazareta izy, dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratany Zebolona sy ny Naftaly, ka noho ny natao izy, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly, ao amin'ny tany amoron-dranomasina, any andafiny Jordana, Galilia tany Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aliky ny fahafatesana no nipisahan'ny fahazavana. Isaia 5:17, 7:1. Nampianatra mpahibe maso tany Galily Jesosy. Matio 4:17. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe, mibebay ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy niantso an'i Petera sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Matio 4:19-20. Ary noho nitsangatsangana teny amoron-dranomasiny Galily Jesosy, dia nahita olona mirahalahy, dia Simona, izay atao hoe Petera, sy Andrea rahalahiny, nanarato teny amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha hanaraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny harato niaraka tamin'izay izy, ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy, dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay niara-nipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny haratony. Ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy.
dia voalohany nataon'i Jesosy eran'ny Galilia. Matio 4:17-20. Ary Jesosy nandeha eran'ny Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary niela eran'ny siriny lazany ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangirifiriana, dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny marary ny paralisisa ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy tany andafiny Jordanina. Ny fitiavanao riray no mampivoriana izao, miodidina ny zanakao, miderany fiantranao, derainay ny Soavana tsy takatra ninanirinao azy izay, hampiditra anay riray ho amin'ny hasambaranao, Christi,